Manohitra ny arahaba tompoko. Vaovao misongadina mahakasika ilay rivo-doza sido avy hatrany no antsika nomboana ny fiarahana. Nivadika eo cyclone tropical ity rivo-doza ity tamin'ny maraina teo ary ahina ny mety mbola hivadiany ho cyclone tropical intense ny alina na rampitso alakamisy 12 Desambra. Any amin'ny manodidina 700 km atsinanana somary avaratra atsinanana Antsiranana no sy nifobeany tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mitondra rivotra 520 km isan'ora izy ary arahana tafiotra 20 sy 200 km isan'ora. Mizotra miakandrefana ity rivo-doza ity amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora. Raha mahakasika ny mety ho lalany araka ny efa nolazaina teo dia mizotra miakandrefana izy ary tombanana hipaka amin'ny vatana any amin'ny distrikan'ny Antsiranana ho amin'ny Zoma fiafaran'ny tolakandro ho avy izao. Araka izany dia mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo amin'ny filazana loza manambana ny any amin'ny distrikan'ny Vohemara sy ny Fatry Diana. Filazana amin'ny loko maitso na filazana fanairana kosa ho an'ny distrikan'ny Antala, Andapa, Sambava, Bealanana, Befandriana Avaratra, Antsohi, Borziny ary Analalava. Entanina mimponina amin'ireo toerana ireo iomana amin'izay fiatriana ny rivo-doza izay satria mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ka ahina no mety ho fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany amin'ireo toerana marefo. Ny torohevitra avy etỳ amin'ny meteo Madagasikara dia tsotra ihany arao tsakany sy andavany ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Entanina ihany koa ny mpiandrika amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana manomboka eo Sainte Marie hatrany Cap d'Ambre ary Cap d'Ambre hatrany Analalava mba tsy hivoaka endrika intsony aloha manomboka rampitso tolakandro satria ahery be ny ranomasina ary mety isa fotofoto mihitsy ary zay rehefa manakaiky ity rivo-doza ity. Ny avianan'ny toetry ny andro amin'ny rampitso raha jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana malefaka ny any amin'ny morontsiraka ny Fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana torak'izay ihany koa amin'ny morontsiraka ny Fatry Diana. Isy isan'orana tandrifondrao vao maraina fa hisava ihany zay rehefa misandratrandro ho an'ny atany ny Fatry Melaky Menabe ary ny ilany andrefany ny Fatry Bongolava. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny fatra avaratra andrefan'ny nosy raha toka hibalika be Ngaby Masoandro any amin'ny fatra atsimony Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifondraona ny amin'ny Fatry Melaky Menabe ary ny atany ny fatra atsimo andrefana. Azo orana tandrifondraona na orana malefaka ihany koa amin'ny Fatry Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Iabetsaka miandalana izay manomboka amin'ny alina sy ny Zoma maraina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny fatra avaratra andrefana sy ny fatra sasany ho an'ny afovoantany ary morontsiraka afovoany atsinanana. Ny fatra atsimo kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 4 degré morontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 3 na 7 degré maripana ambony any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara. Viana toetry ny andro amin'ny Zoma araka ny efa natsidika tena am-piandohana dia tombanana hipaka antanety ao any amin'ny tendrony avaratra Madagasikara ilay rivo-doza sido. Araka izany dia ikija aloha ny orana any amin'ny faritra avaratra iny, zany hoe any amin'ny Fatry Sofia, Diana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo. Azo orana ihany koa ny morontsiraka ny Fatry Boeny sy manodidina ny Besalampy. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny alina dia tombanana isy orana tandrifondraona mitsitokotoko ny atany ny fatra atsimo andrefana sy manodidina ny Osy ary Betroka ary ny tapany avaratra ny fatra Androy. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany tsikelikely ny maripana ny amin'iny fatra avaratra iny noho ny fisian'ilay rivo-doza sido. Fa ho an'ny afovoantany zao dia manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré, 20 hatramin'ny 4 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. 30 degré eo hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny Fatry Boeny sy Melaky. Amin'ny vinany toetry ny
andro ny sabotsy ary no amaranantsika sahady antenaina fa efa ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ilay rivo-doza sido amin'izay fotoan'izay na izany na tsy izany aza mety mbola hitondra rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra avaratry Madagasikara iny ihany io rivo-doza io. Ny faritra atsimo kosa dia tombanana ho maina be mihitsy ny andro ary ibalika be ingabe masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Melaky, Boeny ary Betsiboka. Dia izay indray raha miviana ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Aza dino ny manaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro indrindra ho antsika any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Afaka rahanao izany ao amin'ny page Facebook Fohy Be famantarana ny toetry ny andro, eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ary ny site web sy ny application mobile www.meteomadagascar.ng. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray azy.